Mampitomboina ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andeha hivavaka isika ry havako. Faly misaotra anao mandrakariva izay Tompo isan'andro satria ampitomboinao foana ny andro iainanay. Zava-dehibe aminay izany Tompo, satria izany no heverinay fa fahasoavana, harena lehibe omenao anay, koa dia atolotra anay anao hatrany ny dera, ny saotra, ny haja, ny voninahitra, ary ny fanindrinay Tompo dia ity ny fonay. Anjakao mandrakariva Tompo, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Andro vitsy sisa riavana dia farana ny volana, ary farana arak'izany koa ny fandiniantsika ny lohahevitra hoe olom-boantso ny mpino. Misaotra ny Tompo isika noho ny fitahiana sy ny fahasoavana rehetra atolony, ary ireny no manamafy riavana fa tena tiany Tompo isika dera ho azy. Efa nentintsika mambavaka teo izany. Amin'izao mamaraparana ny lohahevitra izao ary dia hijery ny mikasika ny antson'Andriamanitra ho antsika olombelona, dia ny antso mba hiasa izany. Hoy ary ny Tompo ry havana, ary Andriamanitra nitso-drano azy hoe maharoa fara sy mihabetsah, ary mameno ny tany ka mampanompo azy, ary manjakà amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mihetsiketsika ambonin'ny tany. Amen. Ao amin'ny Genesis toko voalohany 1:20 no misy an'izany. Ity tso-dranon'Andriamanitra ity dia mivantana amin'ny olombelona, dia ny olombelona lahy sy vavy. Fahariana vaovao indray no toy ataon'Andriamanitra amin'ny olombelona ny fisian'ny taranaka. Izany no hitantsika fa tsy ny farany eo akory ny fihariana ataon'Andriamanitra, fa rehefa misy ny tokantrano mitsangana izany dia irian'Andriamanitra koa mba hisy taranaka mifampitohitohy ao anatin'izany. Fa ankoatr'izay, misongadina eto koa anefa ny antson'Andriamanitra amin'ny olombelona, natsoina mba hanjaka amin'ny zavaboary isika. Izany dia mitaona ny olona mba hikarakara sy hitandrina ny zavaboary rehetra noharian'Andriamanitra. Na dia hanjakana aza izy ireny dia izao kosa asain'Andriamanitra tantanina tsara izy ireny mba tsy ho lany taranaka, mba tsy ho simbasimba foana, indrindra raha ny tontolo iainana no resahana. Ny antso mba hanjaka amin'ny zavaboary dia mitaona ny olona mba hiasa hanasoa ny tany sy izay rehetra eo aminy. Ity antso ity koa indrindra ry havana dia mitaona ny olona amin'ny voninahitr'Andriamanitra, dia ilay Andriamanitra mpahary izany. Mifamatotra amin'izany ny fanompoana azy sy ny fiahiana ny zavaboary. Fa raha tsy izany mantsy dia hanjaka be fahatany fotsiny amin'ny zavaboary ny olombelona, ka tsy hiraharaha azy ireo dia ho lany tamingana sy ho potika izao zavaboary sy ny tontolo iainana manodidina antsika izao. Natsoina hanjaka amin'ny zavaboary ary ny olombelona, hiasa, hikarakara, hiahy azy ireo. Noho izany dia aty amintsika olombelona no mipetraka ny adidy. Ry havako, ataovy ary ny asa rehetra, ataovy ary ny andraikitra nomen'ny Tompo antsika, mifamatotra amin'izany tso-drano izany, dia hanasoa ny olombelona sy ny voariny isika, izay no atom-pahavelomana. Dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'izany rehetra izany. Amen. Vavaka isika, misaotra anao ary izay Tompo fa nomenao andraikitra lehibe manoloana ny zavaboary rehetra. Koa engany mba ho vitanay ny mitantana azy ireo, ny miasa sy mikarakara azy ireo, miaro azy ireo koa ary mitsingona Tompo. Noho izany dia mio anay ny fahendrena rehetra, fa raha tsy izany dia hifototra aminay ihany koa ireo voary ireo Tompo. Ary efa hitanay taratra izany ankehitriny ny amin'ny fahasoman'ny tontolo iainana. Mamondrafo aminay Tompo, mamondrafo aminay. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen.